amin'ny fifaliana lehibe indray no ansola tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana indray tsika narana fafely moa zany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny pianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia tavyatrano moa dia faly be mandroso tokatrano ny tena koa masatrafany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinio tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara eo ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny mankany am-piangonana ary ny afaranao tsy mankany amin'ny elo ray zay na mafisana zay teny zay rika hatra bokyny Jaona toko fahasivy Jaona 9:31 nokavatsika lay Jaona toko fahasivy andininy fa raika amin'ny telopolo Jaona 9:31 efa tsika ampiterina fiatrana ry amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy ianao zany ivavaka eo fa efa niteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nity voalohany mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay dikan'izay hitondratsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fahenina nona metsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fahenina ny andinin'ny fahasivy rakatsika zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrendranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 fio misy teo
Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26 dia ny 27. Hébreu 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany hoe le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony mirakorako am-piangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray dia ty le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay, nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalànanao koa ary izy, mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany hoe fandaroana tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina ko hibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy any ato amin'ny Ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny efa mpanao ratsy any dia izay indray anazy moa zany. Zay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona zay efa nandray ny Ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa anao mbola manota foana, fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona zay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 5:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika etetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka, mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio anao dia tazoma mandrakizay. Zay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any hoe tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika ny amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy ny ato amin'ny Ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4 dia ny 7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iava na mpitondran'ny Ahosoa na mpitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa tseko 1, 2 tseko tsona fahafiry zao na fahafiry fahadimy fahaenina angamba dia tseko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 andiny 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-pianao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany tsy manatona ny Iosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsisa fa Iosoa, ilay manala amin'ny fahotana, lasa tsy manota intsony zay miaraka aminy, lasa olo marina izy. Apocalypse 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apocalypse 21:8. Apocalypse 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amin'ny tsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Iosoa dia ka zany. Iosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa eninao zany rehetra zany, ny mpanotra dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary nariny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah. Ary zay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary zay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Fa dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelana io hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Iosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona ve tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Iosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka ditsy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israely ihany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israely ihany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Iosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any boky ny Filipianina any angambany izay. Karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Gresy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ao any lehilahy ray, lehilahy ray ao any vehivavy ray, samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa teny mpaminany Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany magiza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino, ny osa sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay, satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany ianao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa, rehefa ianao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilo anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lantilanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia ny lalàna amin'ny rano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izy no namoaka an'izany. Ireo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo, ka rehefa tsy te halala dia aleo izay tsy te halala mandeha mankany amin'ny lalana tsy te halala azy ihany, fa ianao izay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo re. Hoe le ny tompony ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola asa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao ny mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany, na dia fantatsika aro izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahva mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fa kitsika izay teny zay arikatra amin'ny bokon'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no porofo fa tsy ekeny dada Yahva mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Yahva no mena voninahitra dia tsy azo novana tao hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Abrahama na Visnu na Siva na Bouddha na tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahveh, dada malalako, dada ny Elia zany, dada ny Yahoshua zany. Tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy. Ny voninahitra tokony mena ny dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary. Efa nanota ianao ary miomana ny atezeran'ny dada Yahveh zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao. Miaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao. Miaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo. Ny fanovanao an'io anarana io. Yahveh novainao zavatra hafa, Yahoshua novainao zavatra hafa. Miomana ianao. Zay na toe tsy mino. Ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao. Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao. Tena mampalahelo. Mino tsara ilay teny ianao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitra zany tsy makany ianao. Faneko anao valy tsy makany. Ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsiny azy tsy maintsy makany. Nga io azo atao azy zany. Tsy makany fotsiny zao koa ianao. Zay koa tsy azonao lavina, tsy mahazo makany ianao. Aiza any amin'ny lanitra. Tsy mahazo makany ny mpanota, mpandika lalàna. Ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao. Ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao. Mpanota ianao mandrak'androany. Zay. Efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e. Ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany. Satria ny lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be nge izany lalàna zany. Noinka efa antsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao. Fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota. Koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy sady tsy mahalala anazy. Anareo tsy nahita anazy hono ilay mpanota ary tsy mahalala anazy. Iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy. Ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesosy. Eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy. Tsy izy ange zany Jesosy dika. Tsy izy Jesosy, tsy izy Jesosy, tsy izy Jésus, tsy izy Jesus, tsy izy Daholo ny rehetrarehetra any. Rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy. Aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io. Nampanota anao. Lasa mbola manao idôlatria anao. Lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao. Lasa mbola manao famisaviana ianao. Zava-doza amin'ny nataony. Samy mieritreritra. Ny fijangajangana, ny adultère ataonao foana. Andriamanitra izy miaraka aminao. Tsy ilay Andriamanitra marina. Saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy itiavanareo hoe tena mahery ny ianareo fa tsy ohatran'izany intsony izao. Tsy ny ianareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo hoe tena mahery. Ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty. Yahveh no anarany. Arany zanany dia Yahoshua. Ary ireo anankiroa no naniraka ny Elia. Ziady Elia azy hitany masonareo. Tonga izy ty. Ajaby za manaporofondrony tsy mety ataonareo. Mpanota nareo tsy ho any amin'ny lanitra zany mihitsy noviana. Fa mpanota. Ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitra ny mpanota. Fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo. Ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino. Atria nanao tsy mety. Ary rehefa manao tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Voalaza ny lalàna zany mazava-dezy. Ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao.
Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana, ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Rehefa kitrindray zay tia ny kilasy ny mpanota ty andao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany toko fahatelo toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay. Diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha Jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia efa hotana daholo ny dikan'izay. Zay voalaza ny lalàna zany zay. Zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe Andriamanitra ianao, zavatra makany amin'ny tsy marina, dia efa fahotana zay. Aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ianao. Zany mahatonga ny olona ato amin'ny Yehosoa parfait, tena tsisy kianina, tsisy tsiny. Fa ny mpanota kosa dia mitsipy makany amin'ny elo. Ary io raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra, mamitaka, manainga, misy loka, zany na hoe mpanota zany. Rehefa tsy fahamarinana dia mpanota, ary rehefa mpanota dia tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Tadidio strict ny fidirana any. Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any dia tsy tia zavatra maloto izy. Kainao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany, roany ianao satria maloto, tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny, fa ny masina ihany no mahazo miditra makany. Masina sy tsara. Zay, mazava be mihitsy ny teny. Ohatra rehefa tsy mankatao io teny io ianao dia efa mpanota ianao zany zay. Dao tsy aloha itrandraytsika amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoana ny andrefesana hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany dia efa ota. Misy lalàna no menanao, tendray ny andrefesana anazy. Rehefa ndikainao lalàna ny Yehosoa dia mpanota ianao. Zay indray no resantsika eto indray hoe lalàna ny Yehosoa rehefa ndikaina dia efa mpanota koa ianao. Aleloha. Efa mety antsika fa aleo arahantsika izy fa mety daholo. Jaona voalohany hoe toko fahatelo andin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahaefatra. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay indray zany no teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no hoe fandikana ny lalàna, ary zay rehetra mandika lalàna no hoe manota. Zany hoe rehefa manota ianao zany rehefa nanota ianao zany nandika lalàna ianao nidika an'izay. Zay zany nidika an'izany ao izay tsy mahalala. Mazava be zany teny zany tena mipetraka tsara mihitsy ilay fanazavana. Inona zany ilay lalàna hoe mampanota anao zany. Ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo. Efa namoaka didy dada Iava, fa ny lalàna Mose dia tsy azo anampiana, tsy azo anesoa. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny. Iza deo zany le mpandika lalàna zao, le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Efa fitsarana zany ty meny ziady Elianao ty. Deutéronomie toko fahaefatra, ty lalàna mitsara anareo dia samy mandinika ny ataony amin'izay dia amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty. Ahoana ny amalinareo anazy? Ketriketreo amin'izay ary dia hitantsika ny mahafaka anareo. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo. Tsy azo atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna Mose ty. Zavatra nisy anefany tsy navelany dada Iava natao tsony ny fisoroonana, fa raha vao manao fisoroonana nareo dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika sy mitondra rakisoa. Fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrana didy folo no mba nanatanteraka ny fankatoavan'io fisoroonana io. Satria ny lalàna ny fisoroonana dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 5:10. Ny bokin'ny Levitikos toko 5:10 ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisorohana ataonareo mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo indray mandeha Sataona. Ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokin'ny Mose zany. Loka avaketsika ny Levitikos toko 5:10 fa misy lalàna atao fisorohana fanafana ny fahotana zanak'Esely indray mandeha Sataona. Levitikos toko 5:10 andin'ny
3:30 aleo raha dia 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:22 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena mipetraka marina nefa zareo tsisy nanao io Levitikos 2:22 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didifolo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba valikely izy ry mpitandrina didifolo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana ty nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didifolo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didifolo. Nanina tsy nataonareo zay? Satria tsy azo esorona ao anatin'ny didifolo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:22. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didinareo ary nandika lalàna amin'ny Mosè. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety azy zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready izy fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. Et soyez prêts zany ianao fa tsy peny amiely hoe hitako ianao zay tena zezizey teo tsy ho any io mba valikely zay fa raha andeha anontania anao aiza ny Levitikos 2:22 tsy nitanterahanao raha mitandrina didifolo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra ny boky Nisiana ampianarina ambasadorany tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didifolo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka amitendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy navelana mpitandremana intsony ny dikan'izay ny didifolo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didifolo. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo. Zao ka afaka itsika tena dada Iava mihitsy nanafona ny didifolo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didifolo igny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly. Ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy ianareo mitovy amin'ny mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa tsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao niditsy atao anatin'io didifolo io efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no miconfirmenteranao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao. Satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io. Satria efa mipiteny dada Iava aminy le Isaia 66:3 doika avy akitsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didifolo dia fampitena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipitena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany dia fampanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotana. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa ndray ty. Andriamanitra soadalalana nataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary nitandrana didifolo teo matikana anaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota. Ka io na tonga anareo mpanota tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony. Isaia 66:3 zay mamony omby dia ohatra ny mamony olona zay ary le zay. Zay mamony ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zavatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zavatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy na nanaisotran'io fa nisoloanao an'i Jesosy daholo le zavatra etra tao sy Jesoa. Iza nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety asotra ny vandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an'i Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana. Nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina hoe dia aza nesoana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra azy dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana mose io ho an'izay mitandrina azy na teny soratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny teny'le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy. Ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didifolo efa fitsarana ty meko anao ty. Ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritrereta mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao nio dia tena zavatozy e. Tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy. Jesoa donge avakitsika amin'izay ny tenin'ny Ehosoa araka ny boky Matio. Vetsika ny tenin'ny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy. Zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny dika zany. Mazava zany fa raha mitandrina didifolo ianao dia Iahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsy izy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy fa mety avy atana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready. Le soyez prêt. Miomany ianao. Fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana zany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao. Ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy. Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapoky ny fofony anareo. Eny fa hiala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fananiditra. Za mieritreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty. Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatonanao miditra ao. Ray izay satria daday vavy teny hoe tsy mety intsony tsy tiako koa foanako ny fisorohana foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anaty io nareo dia mpanota mandrakizay nareo dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny daday vavy. Mbola ny amplifienareo no amafisinareo indray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa ny fisoroana fa nampidirinareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo. Lalana teza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hita voamasinareo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo rofoanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Ny anay lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa nravahany Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanampolofony, nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra iny io satsiny tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy Jesoa, Jésus Jesus nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny io, io satsiny tsy mino, dia ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao, nganao mety mino zany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme manam-pianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanota anareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izy niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahova maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina, ary ny fanahy masina ny rano anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amileo isany reo. Izy amin'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny afa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao n'inino. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahova. Ilay manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray, efa ny asany ray ny dikan'izay. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny zanaka, satria efa ny asany zanaka. Ary manao batisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa miaso. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany sara zany. Fa tsy koa mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao batisa azy amin'ny anaran'ny reto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia manana anarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena teo ranao fanazavana hoe iza milaza amin'ireo fa marina ny trinité, efa mioky ny fampianarany. Iza milaza ireo fa marina ny monotéisme, efa mioky ny fampianarany. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsiny hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy intsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny elana fa tena tsy mahazo mety saina ange ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanome fanamporifonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ehosoa azy ny dikan'izay matoa ny meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondranareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy injery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vasivasy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany ingeny re mivasivasy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondranareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo ny mpitondranareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka na hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Ary ireo fanahy masinareo no hitsangana miaro anareo raha afaka miaro izy noho ny amin'ny adalanareo tena tsy afaka izy. Raha noho ny amin'ny adalanareo. Ka raha ny olombelona ety an-tany nareo ary momba nahazo antony teny tony tamin'ny Ehosoa ekeo io. Manahoana ilay olona hitondranareo any amin'ny lanitra mihitsy. Raha toerinareo ny teniny zany olona zany. Fa zay fa teny koa fa zany inge tsy olona inge mitondra nareo ety. Raha olona zay dia nanao ohatran'ny fiainanareo olona fa zay tsy olona. Zay avy any aminay ary iverina any aminay zay. Nanome fampianarana anareo firy azy zay. Teny tsotra ny meny Elia tandremo dikaina ny mari-pitiavana ny Ehosoa. Mifoaka be zay teniko zay. Tandremo dikaina ny mari-pitiavana ny Ehosoa fa raha vao voafafanao ny mari-pitiavanao amin'ny Ehosoa tsy any amin'ny kely indrindra dia voafafa ny anaranao any amin'ny lanitra. Maiza mandray an'izay daholo rehefa teo izay dany ianarana. Fa ny tenin'ny Eliasa menareo dia tena voaray an-tsoratra daholo ny ary ala lettre ny ampiarana ambiny ny fitsarana. Hatrany amin'ny fandehanareo ety an-tany. Ninonina ny tenenin'izany Eliasa zany ka navoaka ny tamin'ny vavany. Dia mandeha arabaky teny ny fampiarana any. Na eto ambony tany na ny amin'izay dany. Raha ny tena mbola misy tanteraka ka ho avy eo izy, ngasy eo fa ho avy eo izy. Tsy misy tsy tanteraka reny na ndray azy. Eny ilazana amintsika zay. Ka tena fahadio, raha olombelona kely ohatranareo izay nitondra anareo teto an-tany raha nahazo an'io teny io.
Manahoana kosa raha teniny ely any ianareo. Fatra dia mitaka ny teninareo hoe tsy ho any amin'ny lantilanitra intsony. Ary ny mari-pitiavana tokony nasionnareo no tsy nataonareo. Mahay mandray nyity teniko ity daholo izay mandray amin'izao fotoana izao. Izay mbola nomena fahefana andray iaino zany. Raha ny mari-pitiavana tokony ho nasionnareo any Ehosoa tsy mba nataonareo, misy Ehosoa ho tianareo ve? Mba apetraka kosa izay fantaina izay. Raha ny fotoana tokony hampiseho fitiavana ny Ehosoa nareo tsy nampiseho, misy Ehosoa mety ho tianareo tsony ve? Mba valeo izay fantaina izay. Fa zany efa mamaly tsisy aloha e. Atezerana raha ny teny satria amin'ny Ehosoa dia takany hoe traître ianao zany. Ohatrany hoe tena hoe traître zany mpamadika. Hoe amin'ny fotoana mba ilananao a, tsisy nina hita aminao, ohatrany hoe voankazo io. Hoe rehefa nandalo teo amin'ilay hazo Ehosoa, teo amin'ilay aviavy zany, mba hijery voany hoe mba hoanina, tsy nahita tany dia nozonina. Ka raha mba nisy fotoana tokony hamalinao, hamaly ny fitiavanao any Ehosoa ianao, nefa ianao tsy namaly, tsy mba nampiseho. Satria tsy anjaranao no tokony ampianarinao aiza ny tokony hamaliko, fa tokony automatika aminao mpamaly zany, izay maly fitiavana any Ehosoa rehetra. Ahoana moa tsy ahafantaranao hoe tokony ianao an'izao amin'ity fotoana ity mba ho hamaliko any Ehosoa. Hitady point ary ho ataonao ary hitady hevitra azy ianao mba hamalina. Fa misy teny Ehosoa zay hoe raha misy malala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao, eloko ao anazy le izy. Raha misy olona malala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao izy, eloko ao anazy sy zavatra zay. Tsy hikariko an'izay fa zatra ao anaty baibolinareo zay ndanakaroy. Fa ity nefa dia ianao mihitsy mba mamaly fitiavana ny Ehosoa. Raha tsy mba nanao an'izany ianao, tena hoe hitady hevitra ary ho aho atao. Ny fahamalinan'ny Ehosoa tsy akory hoe any amin'ny fanohanana ara-bola ihany, fa remoko fitiavana daholo iny. Fa fanohanana, manohana dika zay, fanohanana amin'ny fitiavana amin'ny rehetrarehetra izay tokony aseho. Indrindra amin'ny fotoana izay teny ilavany Ehosoa zany. Any amin'ny fotoana hitadiavany Ehosoa zany hoe mila vokatra avy any aminao izy. Aiza ny fampisehoanao izay vokatra zay? Fa ny fampisehoana zany ange tadiavana hevitra mihitsy le. Hoe raha mahita occasion zany dia efa avy azy. Tsy teny mikasika any amin'izay fa ianareo izay dany tiako tenenina eo. Hoe raha ianareo sanareo raha miteny hoe raha misy mahafantatra fa tokony raha misy mahalala fa tokony ianao soa izy nefa tsy mety manao, lasa eloko ao anazy zay. Efa miteny zany Ehosoa to manaovana ity dia tsy mety manao dia eloko ao anao zay. Satria misy zatra miseho. Manahoana zany raha ny amin'ny Ehosoa tokony hanaovana an'izay? Nefa ianao mahafantatra fa tokony hanao an'ity satria misy ohatran'izao, tokony hanao an'ity hoe zatra mikasika ny Ehosoa dia ahoana moa zany tsy hanampy ny zatra momba ny Ehosoa? Inona zany mazedalao raha tsy manampy ny momba ny Ehosoa rehetrarehetra ianao? Ary raha milaza ianao fa tia ny Ehosoa ka hanampy any Elia, ny asany Elia ange mila fanampiana amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe Elia reny manao reo fa samy miara manao daholo ny teny izy. Nareo aza hoetiko any amin'iretsy. Afaka tsy manao rehefa tsy anao fa dia soloina olon-kafa fotsiny ianao dia izay olona anao indray ny atao solonao. Sotra kely ange ilay valiny. Fa izay ny lalàna. Ahoana moa tsy hatakarantsy ianao fa tokony hamaly any Ehosoa amin'ity vaninandro ity? Ahoana moa tsy tokony hafantaranao fa tokony tena hampiseho fitiavako any Ehosoa amin'ny fotoana tahaka an'izao? Zarako aza misy occasion mba ahafahako mampiseho ny fitiavako any Ehosoa. Hokarohako daholo ny fomba rehetrarehetra meloko ny fitiavana Ehosoa satria za nampianatra anareo mihitsy hoe valio ny fitiavana nomena Ehosoa anareo a, valio ny fitiavana, ary ny fitiavana mivaly fitiavana ho a. Izay nge nampianariko anareo injato amby arivo izy ny fitenenana e. Isaky miditra foana dia miteny an'izay foana. Hoe ny fitiavana ny Ehosoa dia valio fitiavana mihitsy ny fitiavana ianao. Fa ny fitiavana mivaly fitiavana fa tsy zavatra hafa. Fa izay ataonao dia fitiavana daholo. Rehefa tsy nanao an'izay ianao tena ratsy le sary e. Ataonao hoana zany ny ahatra re miandro migoka raha izao ianao dia efa tsy mahavita mamaly. Aiza ny afanao miady amin'izany vaninandro sarotra zany, raha amin'izao vaninandro zao dia tsy afaka mamaly. Raha amin'izao vaninandro zao tsy afaka mamampiseho ny fitiavanao ny Ehosoa, dia ahoana moa zany ny afanao mamaly amin'izany hevitra zany? Tena ratsy a. Torevitra ny Elia mampianatra hoe
aza simbana ny tokony lalanao makany amin'ny lantilanty, aza simbana ny fitiavana zany tena tadiavana hevitra zany, aiza ny amaliko ny fitiavako anio soa, fa tsy milentanina zany. Samy mandinika fa tsy miteny mahitsy amin'ity sary ty, fa somary ankolaka fa mahatakatra an'tiako tenenina raha ny andrasana ny fahamalianareo fa tsy milentina mali nareo, aiza tsony zany nareo ny amaly. Indrindra raha am'izao fotoana ny fahamalianao zao, tena mba mieritrerety zay ihany ny teniko zay fa mifarana ny teny, satria hoe rehefa tsy nampiseho fitiavana ianao ny Josoa, mananotanina anao koa ny fitsipazana any amin'ny heri, satria lalàna nge zany fitiavana zany. Zay tiany dada Iavasy Josoa ihany mahazo miditra any amin'ny toerana misy azy miana, lozika be zany. Zany hoe apiditra olona ao anatin'ny trano kanefa fahavaloko izy, raha tsy olona tsy misainako apiditra fahavalo an-trano, fa ny mahazo miditra ao an-tranoko dia ny olona tiana, lozika be zany. Ary raha ho any an-trano dada Iavasy Josoa koa nao ampiseho anazy ny fitiavana anazy, rehefa tsy nampiseho anazy ny fitiavana anazy, ahoana moa nefa anao miditra makany. Ary zany ny mahafinaritra ny any amin'ny faritany kosa, ny zaida rehetra any amin'ny faritany, toy izy ny fitiavanareo any Josoa. Tena ny depasenareo mihitsy ny taninareo ary verinareo lavitra dia lavitra mihitsy. Aza rindra ny poinareo, toy izy ny poinareo hatramin'ny farany. Aza manay Kristy tsony, fa ny lavitra indray ty ho any lasa ny tiany Josoa fa tsy ny akaiky, ny lavitra ny Elia fa tsy ny akaiky ny Elia. Tena gaky tsika. Zay fotsiny fa ampy zay fa tsy miteny lavabe tsony Elia, fa miraha soatsiketra samy hiezaka ho an'izay mbola hiezaka ihany, fa tsy afaka miezaka tsony dia fa zay zany koa. Tapitra ny fiarahantsika, tsy misy akanery eo fa dia samy manao ny lalaka reny io, efa nampianariko anao fotsiny lalana makany aminay dia mandehana rehefa tsy mety mandeha anao. Miditra indray ny afa hanolon'ny toeranao dia vita re. Tsy sarotra anie zany. Remplacement zao ny atao am'izao fa tsy misy esaka manampy tampotsony. Zay miala dia soloana, zay miala dia soloana. Hitanareo foana zany. Tsy misy resaka manampy tampotsony. Ianao ve tsy te handeha ho any amin'ny lanitsinandro dia iza koa ny mandehana rehefa tsy handeha. Vao mampiditra hafa fotsiny zay dia vita. Ho solonao ary atao tsara lavitra noho ianao izy. Mazava ho azy zay. Fa zay fa dia zany hoe Elia dia miteny foana hoe ho an'izay tonga saina ary tena tsy hamerimberiny intsony zato efa ambany tenenina, fa andro ny fahamaliana zao tsy tokony entanina mihitsy ny fahamalinao sy ny fitiavanao ny Josoa, fa zay fomba rehetrarehetra fanahy mamaly dia mamaly daholo. Ny atao hoe asan'Andriamanitra dia tsy any amin'ny fanohanana fotsiny amin'ny resaka volana, amin'ny resaka ohatran'izao, fa ny mari-pitiavana dia atao amin'ny rehetrarehetra rehefa mikasika ny Josoa. Ninona asany Josoa ka mila ny mombanao dia miditra ianao ny dikazay. Midiry ianao rehefa mbola hamaly any Josoa, fa rehefa tsy hamaly aza manao tsony. Fa tsy misy miteny hoe ary ihany manao fa rehefa tsy manao. Enjeo daholo zay azo enjehana. Torevitra ny Elia azy, enjeo zay azo enjehana ary idiry daholo zay azo idirana. Tsy tena hoe mampiverina ny fony Josoa, tsy ilay hoe mahita ny Josoa miditry ny lantilanitra amin'ny planina any izy hoe tsy manana planina fa zao tsika ho any amin'ny lantilanitra dia ho an'izay te ho any manaraka ny teniny Elia. Andrema ataoko tontony teny. Zay hoe mahaiza mamaly amin'ny fomba rehetrarehetra. Ianao raha ny tokony teny hoe zay fa idirinao daholo rehetrarehetra. Ianao raha tokony hitsofoka amin'izay azo idirina rehetra ary ny sehatra momba ny asany Josoa, indrindra mitony ianao manjery tony ny okazion tokony hamarina, fa mba mahaiza mandinika. Lasa zany re lasa manome any solution. Farana ny teny ny endry mahita loza ho aka amin'ny hery, ny dalana mandrosoka vo fa ny tsy fanaranao an'izay teny zay mampitsipy anao any amin'ny hery na zeda azy ianao. Rehefa hita fa tsisy fitiavana anao dia tsy maintsy miongotra ianao. Ny olona tsisy fitiavana ny Josoa sy dada Iava zany, aza manantena no aniko raha tsy hain'izy mianaka ny ao anatin'ny fonao. Fa rehefa te ho any dia ny fitiavana anazy aseho. Ary ny fitiavana aseho amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe eto ihany mampiseho fitiavana. Rehefa ny Josoa ny sehatra dia asehonao anazy ny fitiavanao anazy any amin'ny rehetrarehetra. Fa tsy hoe amin'ity ihany, fa any amin'ny rehetrarehetra. Mazava angamba zay teny Elia zay. Raha soatsiketra samitainy Josoa hariva avatsika. Saotra betsaka data mala Iava any amin'izany teny zay. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenan'ny fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo natrehanao.
na mitaka ny tenany eo anaty ianao fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko ny hoe amin'ny anankiray ihany. Dada iava malalo ny angataoko aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy, hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy, indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao, mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay-amaly tsara eo anatrehana, ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao, fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada maly iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha zao tsiketra sahony tenao soa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka vedao matao azy.